Ini lalakan siya. Kasi si Seto, malalaki wala sa... Samyang kan dia teh. Kalau ni fokus ni titik dia, mau berapa dia boleh suti. Mangina lue, mangina tola saya. Sama lain. Azam ruscun. Daftina tuku. Ina sawan sesan, ina lipat bicarana, bukan tidak ada Daftina zany dia tsy azo raisina ozy izy ary ny laviny zany ny fitoriana fanafanana ny fanapahana natao amin'izay izy. Zay zany ny fehany izy. Ny zavatra dingana manaraka ao ataonareo misy Izay aloha mazava loatra tsy afa-po amin'ilay izy mihitsy satria tsy araka ny tokony fomba fiseho an'ilay izy kanefa izay tsy maintsy mbola andinika aloha. Tsy afaka hilaza avy hatrany eto izay hoe izao dingana fa andinika daholo amin'ny sehatra rehetra fa ny tsy aminazy avy dia hitanareo zany dia zavatra inona indray no atao. Engany many aloha ilay izy. Rehefa mitondra zavatra ety amin'ny fitsarana aloha dia matoky foana aloha amin'ny voalohany. Fa rehefa fahazoanao koa ny tsy mankasitraka didim-pitsarana izay no mampatonga ny misy karazana dingana hafa mbola mety azo atao. Ny mety fotoana moa zany tsy zareo manapaka an'io fa tsy maintsy misy décision politique tsy maintsy raisiny rehetra moa zany. Fa efa raha ny anontanianao tao hoe tsy efa nampozina be ny zavatra rehetrarehetra izay idiran'ny politika dia tsy maintsy politika no amahana anazy. Raha ny fitsarana no idirana politika dia mivoaka ny famarinana. Raha ny any amin'ny CENI ny idiran'ny politika dia mivoaka ny indépendance CENI. Ary rehefa politika no atao dia valon'ny politika no valin'izay. Efa io fomba ny fitsarana io fomba fitsarana io samy manana ny vitesse-ny samy manana ny rythme daholo. Tsy midika inona ny hoe ela be sy vetivety kely. Ela be izy nandinika melohany andehanan'ny fitsarana taraiky be zany. Raha tamin'ny 20 no tapitra ny 48 heures nefa adiny 5 teoriana zay vao nandeha fitsarana. Fa rehefa namoaka ny didy izy dia 2 minitra, tsy ampy 2 minitra koa namoana ny didy. Ny tiana tenenina ao anatin'izay rehefa tiana fainganana dia fainganana, rehefa tiana tsy atao miadana dia miadana. Fa aleoaloha zahay hidinika miaraka amin'izay tompony raikitra rehetra dia eninareo ihany izay toerana. Fa misy koa ny sifflet. Zay manomboka kapitsy metra. Tulle. Segunda na máquina.
lasa daholo nga le maramila ka. Tena dra ny manahirana le izy satria misy mifanahinany amin'ny hoe fitsarana tena nandinika ny zavatra fanakalozana hevitra teo marina ve sy ny nofinetiny avy aty amin'ny fiarovana ny candidature président Ravalomanana. Zavatra tsapa aloha dia araky ny fantenen'ny metra Ianitra teo hoe adiny 5 adiny 7 lefa niandry hatramin'ny 20 amin'ny firintsika zao retenenantsika izao amin'ny enina latsaka tsy nisy 3 segondra ny didi-pitsarana dia voavaky hoe rejetena l'izy dia manao ny recours nareo ka misy vita tsisy fanazavana zany hoe fiasan'ny fitsarana mampametra-panontaniana satria olo-pirenena ny tena dia malahelo any mahita zany mety hoe fomba fiasan'ny fitsarana zany tsy araky ny raha ny fandinena azy satria tsy nisy ny tena adihevitra na veliteny any fotsiny ny plaidoirie-ny avy ny mpiaro ny candidature ny candidat Ravalomanana fa nefa raha ny didiny voaka dia tsy araky ny tena soritra sy ny lalana hita tao anatin'izay le debany fanaovana teo zay. Tsy tonga teo akory ny solitena seny tsy tonga teo fa dia nefa dia nahazo rariny zareo nandisy fanantenany raha tao izay na azy ilazana azy marina makety amin'ny fitsarana ianao dia araky ny tenyny batonier teo dia manantena foana ny azo fandresena atondrotondra sy nanao rehetrarehetra nitondra ny porofo na ny tanisa sy ny nana porofo amin'ny lalany andinin-dalàna ny amin'izay le hoe fitombrena ny fitoriana natao zay nefa tsy zay moa ny zava-nisy dia mbola ifandinika ny tompona andraikitra zany etanivony firaisan-kina na tiko Madagasikara iresahana ny zavatra tokony atao toy-ny mety ho fitoriana na fangatahana zay tanterahana misaotra ny rehetrarehetra zay nifanotrona makasitraka ny ara-niaritra satria mbola maromaro mbola averiko indray ary amariniko sy lazaiko aminareo eto ny marina fa nalohetra aho amin'ny marika Ravalomanana za fizika fa raha misy zavatra teneninareo zany hoe ananany fanjakana trosa ny tiko any amin'ny tiko nareo manao miresaka fa tiko manana trosa 1000 milliards 500 millions be lavitra noho nenareo ny azy ary manana ny détail zany zay zavatra zay tsy azo atao tsy azo tsinitsinina le taratasy lazaina hoe lettre d'engagement ny hetra tokony alohako dia ny hetra amin'izay karama na reo lay na ancien président dia misy hetra fananako ny trano zay misoratra amin'ny anarako ny tany zay fananako ny tomobile zay anà zay misoratra anà tena anà physiquement za mitondra ny tomobile za mipetrako amin'le trano reo zany misy hetra alohako ara-dalàna ary voalohako ara-dalàna ary efa menareo an'ilay certificat de régularité fiscale tamin'ny 3 sy 2 tsy niova za ihany ty tsy niova tsy nanao n'inona tsy zavatra ny tompo koa tao amin'ny fananako reo fa reo ihany ty teny aminareo azy zany fa zavatra teneninareo dia zavatra tsy mitombona tsy ara-dalàna ary tsy misy maizy azy le taratasy hoe lettre d'engagement foana toy ny zavatra tsy misy iny satria fitsarana raha mbola tsy manomboka akory amin'ny hoe manana trosa otrinina amin'ity koa ny fanjakana satria nisy ny feuille de route ary nisy ny fanaovana évaluation na ny fanarenana reo fahasimbana dia tsy maintsy nisy foana firesahana na mety aratasy ny CFM na mety aratasy ny SADC noho izany zany jerevo ambony ambany reo fa ianao ry président sy nisy anareo commissaire miaraka aminy ny taratasy tonga azy anareo raha ngaty azy tonga dia hoanina mambolony fotsiny zao mba jerevo tsara